le izy ny sekoly rehetra eto Madagasikara dia ambanin'ny fitantanan'ny ministera ny fanabeazana ary ny fanomezana maro samihafa dia tsy maintsy mahazo alalana amin'ny ministera ny fanabeazana. Ny antony ministera ny fanabeazana irery ihany tompona andraikitra ny lohan'ny ray aman-dreny. Raha ohatra n'izao meko ohatra fotsiny ireo misy manome sakafo ka tsy mahazo alalana ty ministera ka raha sanatria marary ny zanakitsika dia tsy misy afa-tsy ministera ny fanabeazana ihany tompona andraikitra voalohany amin'izay. Mampanontany tena araka izany na ny resaka nataon'ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo satria tsy voalohany izao no nisy ny fikambanana na vondron'olona na ny fanampiana ireo sekolim-panjakana teto amintsika mifanindry ihany koa nyzany tsy fanekena ny fanomezana sy ny fidirana eny anivon'ireny sekolim-panjakana ireny amin'ny fizarana ireo fitaovana hoentin'ny ankizy mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana sy ny fizarana ihany koa ireo karama ny ireo mpampianatra firama manerana ny sekoly fanabeazana fototra misy manerana ny boribory tany enina eto Antananarivo.